Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara zay amin'ny zanabolana tamin'ity an'ity maina tanteraka ny andro saika manerana ny nosy ankoatry ny tapany avaratra atsinanan'i Madagasikara misy ny atandrivindraona tamin'iny tapany avaratra atsinanan'ny nosy iny tamin'ity anio ity mbola tombananao maina hatrany aloha amin'ny rapitsy fa any amin'ny alarobia ihany no mety azo vahana kely indray ny avaratra aza ka tombanana hitondra rotsakorana amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo iny rehefa avy eo moa no tena ahitana ny makasikasika an'izay fa any amin'ny faraparan'ny herinandro any dia misy ny rindraona andrasana andalo atao atsimon'ny Madagasikara ary mety hitondra atandrivindraona amin'iny tapany atsimon'ny nosy igny amin'izay androny zomana sabotsy anoany ny maripana ihany koa mifanaraka amin'izay ny maripana ambany indrindra aloha dia midina hatrany aloha zay maripana zay raha ho any avoatany satria dia mitombanana mety mahatratra hatramin'ny 2 degré celsius zay any amin'ny faritry vakinankaratra iny amin'ity herinandro ity hitantsika rehefa avy eo ihany koa ny tena makasikasika an'izay na hatramin'ny rapiso ara dia mety hatratran'izay 2 degré celsius zay ny maripana n'iny faritra vakinankaratra iny fa ny maripana ambony indrindra kosa no tombanantsika hiakatra atao anatin'ny herinandro indrindra any amin'ny faraparan'ny herinandro raha ho any avoatany sy ny ilany atsinanan'ny nosy manokana ny any amin'ny ilany ndrefana tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana makasika an'izay maripana izay ny makasikasika an'iny fa raha ny toetrany androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia mety hisy ny zavona ho an'ny atitany atsimo atsinana Madagasikara sy ny faritra avoatany mety ahitana tandrivindraona ihany koa amin'ny maraina ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny any amin'ny faritra Analanjirofo maina tanteraka kosa ny andro any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapiso tolakandro dia mbola mety hitoetra hatrany ny tandrivindraona ho an'ny faritra Analanjirofo ary mety hitatra amin'ny faritra atsinanana izay mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanan'ny faritra Analamanga ny ambiny dia ny masoandro no hibatoerana tanteraka raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay eo amin'ny 2 degré ka hatramin'ny 20 degré celsius eo any avoatany ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra raha ho any avoatany hatrany ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy kosa indray dia tafidina hatramin'ny 15 degré celsius ny maripana ambany indrindra torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara 14 degré celsius amin'ny maraina be fa ny atoandro kosa raha ny morontsiraka atsinanana izay hatrany dia mety manodidina ny 15 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo zay ary 30 ka hatramin'ny 20 celsius kosa ho an'ny morontsiraka andrefan'ny nosy iny ny toetry ny andro any alarobia kosa indray mbola mety ahitana an'izay tandrivindraona mandalo izay hatrany ho an'ny morontsiraka ny faritra Ambatsoa Analanjirofo sy ny faritra atsinanana torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy andraondraona ny andro ho an'ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana sy ny faritra Ivadivavy zay mety ahitana tandrivindraona mandalo ihany koa indraindray mandraona vitsy kosa ho an'ny atitany atsinanan'ny nosy sy ny ilany atsinanan'ny avoatany ary ny masoandro no hibatoerana any amin'ny ilany andrefan'ny nosy raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay eo amin'ny 3 degré celsius eo ny faritra vakinankaratra misy fiakarana kely kosa izay maripana izay raha ny ambany indrindra ho an'ny avoatany indrindra ho an'ny faritra Matsiatra ambony sy ny any amin'ny faritra Analamanga ho an'ny ilany atsinanan'ny nosy kosa indray 20 ka hatramin'ny 20 ny maripana ambony indrindra mbola mahatratra hatramin'ny 13 degré celsius kosa nefa izay maripana ambony indrindra zay ho an'ny faritry Boeny amaranantsika ny fandaharana amin'ity anio ity ny toetry ny andro ho an'ny alakamisy manomboka ahitana zavona indray raha ny vinavina ho an'ny avoatany mety hisy ny tandrivindraona amin'ny tapakandro hariva ho an'ny ilany atsinanan'ny faritry Orombe sy ny atitan'ny faritra Anosy ary ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana indrindra moa zany amin'ny takariva no mety ahitana an'izay mety hisy ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny atitan'ny faritra Sofiana eny amin'ny faritry Diana ary ny faritra Ambatsoa iray manontolo iny ny ambiny kosa dia mandraona sokotoko na andraona vitsy amin'ny ankapobeny ny andro amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany ny maripana voavinavina dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny avoatany ary mety hiakatra hatramin'ny 17 degré celsius ihany koa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa izay maripana izay any amin'ny ilany andrefan'ny nosy iray manontolo iny izay ny météo tamin'ity anio ity ary ara-pisindray fotoana manaraka veloma